Ny mety toetrandro kosa nahatsikaritra ny rehetra tato ato fa dia nisitraka orana ny faritra maro manerana ny nosy ao anatin'ny 3 andro manaraka dia mbola hotsikaritra trany izay rotsakorana izay indrindra fa ny any amin'ny tapany atsimo andrefana ny any amin'ny faritra avaratry nosy ihany koa dia ahitana rotsakorana ao anatin'izay 3 andro misesy zay. Tsy ahina nisy ny rivodoza ao anatin'ny 5 andro iforona ao amin'ny ranomasimbe indianina saingy ray maso akaiky kosa ilay andian-drao anao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika izay ao andrefan'ny toliara no misy azy amin'izao ka mitondra orambe any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny nosy iny ao anatin'ny 3 andro. Mbola azorana ihany koa ny tapany avaratry ny nosy iny raha nivina ny sampana mpamatatra ny toetrandro. Mahakasika ny toetrandrosika moa zao amin'ny fotoana zao dia mbola ao anatin'ny fahavaratra ihany-tsika zany amin'ny fotoana zao izay mbola atao zone dépressionnaire no iainantsika zany hoe mbola anatin'ny ora-pahavaratra fa ny tsara ho marihana fotsiny zany dia iny faritra atsimo andrefana iny zany eo anatin'ny 3 andro dia somary azorana bebe kokoa mihoatra ny tokony ho izy no ny fisian'ny somary vidinany tsindrin'ny atmosfera amin'ny canalina de Mozambique iny. Mbola ho tsara ho arahana any izy io manomboka androany raha pitsaka kapitso fa jejerena ny fisotra izay vidina izay tsindrin'ny atmosfera amin'ny canal de Mozambique any andrefan'ny toliara iny amin'ny fotoana zao. Ny marihana koa dia ny tapany avaratra dia mbola saika mbola ahazorana ihany koa ao anatin'ny 3 andro dia iny morotsiraka tsinanana iny. Ho an'ny faritra voatany zany dia mbola eo ihany sika amin'ny ora-pahavaratra sy faingy somary alefadefaka kely izy io androany sy raha pitsy fa any amin'ny alatsinany ihany izy dia somary matevitevina kely indray raha ny eto ampovoatany. Somary niakatra ny maripana any amin'iny morotsiraka tsinanana nosy iny izay tafiakatra 420 degré ny ambany-drindra raha toa ka 230 degré ny ambony-drindra. Manodidina ny 5 hatramin'ny 420 degré Celsius kosa ny eto Antananarivo. Any amin'ny faritra Sofia, Analalava sy Antsohy kosa no tena mafana indrindra raha nambaran'ny Meteo izay tafiakatra 330 degré Celsius ny ambony-drindra ary 520 degré ny ambany-drindra.